Ny amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa indray dia tsy mbola maharaka amin'ny filana ilaina amin'ireo marary mila rany raha misy ao amin'ny fitehirizan-drà ao amin'ny hôpitaly Andravoahangy Andrenavalona amin'izao fotoana izao. Nanome raha ny CNTS ao amin'ny banky fitehirizan-drà ary ny orinasa DHL Madagasikara androany tetsy amin'ny Foibe ny tetsy Akorondrano. Mbola tsy ampy ny rà azon'ny fitehirizan-drà ao amin'ny hôpitaly Andravoahangy Andrenavalona raha oharina amin'ny filana misy isan'andro. Kitapon-drà miisa 100 isan'andro no tokony isy ao amin'ny fitehirizan-drà raha ny ambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ny fanangonan-drà. Dia tsy ampy ilay rà izay misy izay azontsika ao amin'ny banque de sang, tsy ampy le filan'ilay marary zany ilay rà le izy. Dia tsy afe zany izy mbola manao an'izao zany izy hoe raha maka poste de sang anankiray eo aminay zany le olona dia manao olona roa satria nefa iny olona roa iny mety tsisy ho afaka anome. Manome rà, manome aina. Io no tanjon'ny orinasa DHL Madagasikara nandritra ny fanatanterahana ny iray amin'ny fandaharan'asan'ny orinasa miisa 3 dia ny Go Help, Go Teach ary ny Go Green. Tafiditra ao anatin'ny Go Help dia nanome rà maimaim-poana ho an'ny fitehirizan-drà ny orinasa androany ka ireo mpiasa no nanolotra an'izany an-tsitrapo izay notarian'ny tale jeneralin'ny orinasa Mamy Rakotondraibe. Samba ny orinasa nanao ity hetsika ity izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fetin'ny mpifankatia. Fepetra maromaro no ilaina alohan'ny hanomezan-drà. Ny olona afaka manome rà zany dia vehivavy na lehilahy dia afaka manome rà daholo. Izany hoe feno 20 taona izy zany dia tsy mihoatra ny 20 taona raha ohatra ka sambany vao hanome. Fa raha ohatra izy efa mpanome rà dia nanoatra ny 20 taona tsy maninona mihitsy. Dia ny zavatra rehetrarehetra zany dia tokony hoe tokony sakafo aloha zany ny olona mpanome rà e. Izay zany ny zava-dehibe tokony tsy maintsy tenenina mpanome rà, tokony sakafo ilay izy fa ny marary izay atao analizy ny ràny izay no tsy misakafo. Dia olona tsy taizana aretina izany hoe salama tsara moa zany izy amin'ny izy salama tsara izy amin'ny andro hanomezana rà, tsy voany sery na voany gripa ilay izy vehivavy tsy tonga fotoana, tsy be voka, tsy mampinono, tsy manao fanabeazana izy natsindrona reny. Dia manaraka an'izay koa ny lehilahy zany dia ilana vehivavy moa zany dia tsy tokony hisorotoaka iray andro alohan'ny hanomezana rà. Efa mahatratra 120 hatreto ireo orinasa na fikambanana manome rà maimaim-poana ho an'ny fitehirizan-drà ao amin'ny hôpitaly Andravoahangy Andrenavalona.